Fifohazantsaina aloha zay vao fampandrosoana. Vidin'entana eny an-tsena politika. Programa mpampianarana politika. Vidina solika politika. Vidina sakafo politika. Ny zavatra ianaran'ny ankizy any am-pianarana politika. Ny système éducatif misy ao amin'ny firenena dia importation, tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy. Kanefa maro amintsika no milaza fa politika tsy hinanana sakafo, fananana asa politika. Vidim-bary politika, importation exportation politika. Fahasalamam-bahoaka politika. Politika daholo no mandrindra ireo rehetra ireo. Ny zavatra rehetra ahafahan'ny olombelona mivelona ao Madagasikara ao dia politika daholo no mandrindra azy ireny. Ka fifohazantsaina aloha zay vao fampandrosoana, fa tsy vitan'ny mandindihy fotsiny ny fiainana. Tsy vitan'ny hoe tsy vitan'ny mandindihy sy mijery spectacle fotsiny ny fiainana, fa fifohazantsaina aloha zay vao fampandrosoana. Dia tsy hoe koa hoe rehefa milamina isika 100,000 ao amin'ny farany ambonimbony ao milamina ny fiainantsika satria isika mahavidy mega anaovana Facebook Tsy hoe rehefa milamina ny fiainantsika dia vita ny politika. Ny politika dia momban'ny fiainam-bahoaka 3 tapitrisa ao Madagasikara, fa tsy ny fiainan'ny 100,000 kely na 200,000 kely izay mahita rirany amin'ny fiainana ao Madagasikara ao. Ka rehefa manao politika zany dia tsy ny tombontsoa manokana no jerena fa ny tombontsoan'ny be sy ny maro 3 tapitrisa. Ka raha ohatra ka misy zavatra tsy keraiko zany ohatra eto amin'ity pejy ity dia satria vitsikely amin'ireo vahoaka 3 tapitrisa ireo no misitraka ilay lazaina fa fanarenana no tanterahina. Fifohazantsaina aloha zay vao fampandrosoana, adidin'ny olom-pirenena ny mitaky tamberina andraikitra amin'ny mpitondra. Tsy midika akory zany hoe ahongana ny fanjakana, tsy midika fanonganam-panjakana velively izany, fa fitakiana tamberina andraikitra amin'ny zavatra izay tokony isitrahana amin'ny maha-olombelona atsika. Alohan'ny isitrahantsika fampandrosoana zany dia tokony tongasaina isika, tokony mifo, tsy voatery miova toe-tsaina. Samy hafa zany, samy hafa ny tongasaina sy ny miova toe-tsaina. Sarotra be ny manova toe-tsaina raha ohatra ka tsy misy fanabeazana manaraka izany, fa kosa afaka atao tsara ny tongasaina, afaka atao tsara ny mifo. Rehefa mifo dia mitsangana mandray andraikitra. Inona ny andraikitra farany kely indrindra tokony ataon'ny olom-pirenena manaraka ny raha-pirenena, fa tsy hoe nareo politisianina mitovy daholo. Mora sodokan'ny lainga tsara lahatra dia misafidifidy fahatany dia manaikinaiky olona fahatany dia rehefa avy eo milaza fa mitovy daholo ny politisianina. Fa na izany tsy zany fifohazantsaina aloha zay vao fampandrosoana, fa tsy vitan'ny rendrarendra, tsy vitan'ny spectacle ny fiainana.